manindrona hatramin'ny famosarana ny aina sy ny fanahy ary mitolona sy mitsoka ka mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Amen. Ry havana, velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Velona satria ny tenin'ilay Andriamanitra velona dia velona ny teny. Mahery satria ny tenin'ilay Andriamanitra tsy toa dia mahery ny teny. Kanefa raha sakanatsika izy raratsika dia tsy hiditra anatintsika. Raha raratsika izy dia tsy hiasa ao amintsika. Nefa dia te hiditra any anatiny indrindra izy. Vavaka isika. Niteranao izay Andriamanitra no fitiavanao. Misotranao amin'ny teninao manambaran'ilay fa Andriamanitra velona ianao, velona ny teninao ary mbola miteny aminay ianao mandrakandroany. Mahagaranay loatra izany teninao izany. Miditra ny lalina, mampisaraka ny aina sy ny fanahy, mampisaraka ny tolona sy ny tsoka. Dia omany Andriamanitra ny teninao ampahafantatra anay izay mitoetra ao anatinay. Omany ny teny aneo aminay izay mbola fahotanay. Omany ny teninao aneo aminay izay faharatsiana miafina ao anatinay ao. Omany ny teninao aneo aminay izay mety ho fiatsaram-belantsika. Avelanay ny teninao Andriamanitra hiditra ao aminay, ao am-ponay, hamono fieritreretanay, hiampanganay, manaiky izahay androany. Ho tafitoana satria voatsindro ny teninao. Amen.
mitsara isika ary ny zavatra rehetra izay nataontsika no hitsaran'Andriamanitra antsika. Taontsika mbola hivavaka. Andriamanitra mbola misaotra anao izahay no miteninao ampatsiahy androany fa maharinana mandrakizay. Samy tsaraina iseho anatrehanao izahay rehetra. Ary ny zavatra nataonay no hitsaranao anay rak'izay avy ety izahay. Omeo anay Tompo ny saina izany mandrakariva. Omeo anay ny ahatsiaro sy isaina fa tsy misy miafina eo anatrehanao. Omeo anay ny tsisy amitan-tena ka manantena anafina izay ataonay tsy ho hitanao. Fa tsy misy saron'Andriamanitra manafina ny tena toetranay aminao fa mianjahanjy eo anatrehanao zavatra rehetra. Dia androany ary Tompo, omeo anay ny anana fiainam-pivavahana, fiainam-pandinihan-tena isan'andro. Tsy atahotra izahay, tsy hanahiahy izahay raha ho avy ny fitsarana, satria marina ny teninao raha milaza aminay ianao Andriamanitra hoe sambatra ny olona izay voavelany heriny sy voasary ny ran'i Jesosy Kristy ny fahotany mino izany izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.
ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Anio alahady fa 9 Febroary 2024 alahady voalohany amin'ny karemy anio ry havana. Vanim-potoanan'ny karemy vanim-potoana lehibe ho amin'ny fibebahana mitondra antsika ihany koa ao anatin'ny fanetretena. Mibanjina Jesosy Kristy ihany isika ry havana amin'ilay lohahevitra mana hoe ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Ho fiderana sy ho fisaorana an'Andriamanitra andeha hitsangana isika. Iara hideran'Andriamanitra isika mana hoe midera Jehova ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrampony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Aleluia. Amen.
iombavaka isika riavako midera sy mankalazanao zahay ry tompo andriamanitray andriamanitra masina indrindra ianao ary midera sy mankalazanao izahay noho ny fitiavanao anay misaotra anao izahay tamin'ny nanomezanao anay an Jesosy Kristy zanakao ho fanafotana anay ary noho ny aminy tokoa tompo no mahatoy izao anay misaotra anao izahay fa mahatratra indray izao fanombohany vanim-potoana ny karema izao misaotra fa mbola no taminao ka velona tra-pamonjena na tratra ity alahady maraina ity no taminao tany amin'ny toerana maro samihafa izahay tompo ka indreto hiara hitera hiaraka ihany koa hanome voninahitra ny anaranao masina izay tsy fahatanteranay Andriamanitra dia hifonanay eto anatrehanao sahady esory ny sakana rehetra izay tsy andraisanay ny fahasoavanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandritra izao fotoana izao ataovy mahatsapa ny fitiavanao izahay mba hisitrahanay ireo teny mamy hisitrahanay ny teny soa mahafaly avy amin'ny fahefan'ny teninao Andriamanitra satria manana fahefana tokoa ny teninao izay miteny aminay ka ombao ny fanainao masinary izao fotoana rehetra izao ka hanazava ny sainay hanazava ny toe-ponay mandritra izao Fanompoam-Pivavahana izao amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay ny vavakay amen. Tonga ho amin'ny fotoanan'ny ankizy tanora isika riavana hitsangana avokoa ny ankizy tanora rehetra. Hivavaka isika manakambara ho anay ankizy tanora indray ianao tompo amin'ny tiany ity indreto izahay manaiky tariny fanainao masina andray izay teninao izany indray amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavakay amen. Filazantsara araky ny marika toko faharoa ny andiny faraiky ambe folo. Filazantsara araky ny marika toko faharoa ny andiny faraiky ambe folo. Rehefa niarana hita izany isika rakizy tanora dia andeha nge arantsika mamaky mitsangana betao ny fandrinao ka modia ny antranonao. Vakio mafy rakizy tanora. Izany tenin'Andriamanitra zany rakizy tanora dia teny manambara teny famelan-keloka nataon'i Jesosy Kristy ho an'ny lehilahy iray maharary ny paralysisa. Zany hoe manana fahefana mamela heloka zany ny tenin'i Jesosy Kristy eto. Alahady maro zay nahitantsika ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra hoe mitondra inona eo amintsika ny tenin'Andriamanitra. Fa andenge amin'ny tiany ity rakizy tanora jerentsika hoe mba manahoana koa ary isika rehefa miteny mba ohatry ny ahoana zany tenitenentsika zany. Andenge jerentsika ny anatra nataon'ny dadabe ho an'ny soa rehefa nananatra anazy momba ny amin'ny teny nampiasaina dadabe. Andro sabotsy ny andro tamin'izay tsena teo amin'ny tanàna izay nisy any dadabe soa. Rehefa tsena teo amin'ny toerana izay nisy any zareo dia tena betsaka rakizy tanora ny olona mifamezivezy, betsaka ihany koa ny mpivarotra. Ny trano dadabe soa tokoa moa dia eo amoron-dalana. Niantso any soa dadabe soa ahoana ozy izy soa atianao aingana lasoana nantona ny dadabe fa misy inona dadabe fa inona moa zany teneninao tamin'ny namanao tan'izandro soa fa vokatry ny teneninao teny tomantany amin'ny dadany sy ny neniny namanao ka izy kosa angery dadabe tena mamalivaly be rehefa teneniny
dia ozy izy dadabe mba tsapanao moso vokatra ny zavatra ny teneninao fa tezitra ny namanao dia an'izao tsy maintsy saziko ianao. Dia ozy izy somantsy any dadabe, eny dadabe, dia inona dadabe zany ny ataoko? Zao andany ianao maka arina, le arina lehibebe ireny no alainao dia fenoy volona koa any amin'ny fitoerana koa fa miompy akoho dadabe soa dia misy tranona koa feno volona koa andana fenonao aingana volona koa io arina io dia hoeto aty amiko laso ny azakazaka nameno volona koa erak'ilay arina vetivety foana dia tafaverina izy rakizy tanora nitondra anazy tao amin'ny dadabe. Ty dadabe le arina fa efa feno volona koa dia ozy dadabe andana araraka anao eny amin'ny arabe fen'olona re volona koa ireny aingana ianao dia lasoa nakany amin'ny arabe dia nararany teo amin'ny arabe ilay volona koa miverina aingana teny amin'ny dadabe izy. Dadabe vita ny nampanaovinao anahy fa ty le arina efa nararako tsara mihitsy le volona koa teo amin'ny arabe. Dia ozy dadabe tsy mbola vita ny nampanaoviko anao ka aingana ianao hoeto indray iny arina iny dia rofo daholo indray le volona koa izay nararako ao teny amin'ny arabe. Dadabe koa zany ozy izy soa aingana ianao tsy mamaly ianao fa aingana ianao dia lasoraka izy tanora nakany amin'ny arabe. Rehefa nakany amin'ny arabe izy dia vetivety indray dia tafaverina teo amin'ny dadabe. Dadabe tena tsy nisy tao tsony anie le volona koa naray azy tsy nisy tsony fa nitsofony rivotra angambany. Dia eo amin'izay dadabe hainao zany soa mba fantatra hoe vokatra le volona koa nararaka teo amin'ny arabe betsaka zao ny olona no tafitohana satria nandoto ny tanànany. Betsaka zao ny olona no tafitohana satria mety nampikohaka ny olona, mety nandoto ny arabe ihany koa vokatra le volona koa nefa zao ry soa tsy azo rofina intsony ireny volona koa ireny. Dia ahoana zany dadabe? Inona zany atao fa dadabe any ange naniraka anahy Dia ozy izy dadabe zao ny anatro amin'ny soa tena ohatrin'ireny volona koa nararaka sotany amin'ny arabe ireny ny teny izay ataontsika. Maro amin'ny teny nataontsika no manafitohana ny namantsika. Maro amin'ny teny nataontsika no manimba ny namantsika ihany koa. Nefa ireny tsy azo rofina intsony. Tafapetraka tamin'ny seza sorakizy tanora. Dia ahoana zany dadabe? Inona nataoko fa le namako angeka tezitra aminay Dia ozy izy dadabe nitsangana dia ndana mifona amin'ny Jesosy dia aza mamerina intsony. Miafatra rakizy tanora dia zao misy amin'ny teny nataontsika mandratra ny namantsika indrindra mandratra ny Jesosy. Ny teny ampiasaintsika ny ankamaroany mandratra an Jesosy. Fa amin'ity anio ity tsika dia mampianatra koa Jesosy fa ny teny izay ampiasain'i Jesosy dia manome famelan-keloka ho antsika rehetra. Tamin'ireo izay fahotana nataontsika. Anisan'izay teny famelan-keloka nataon'i Jesosy ity marika 2:1 ity manao hoe mitsangana bedao ny fandrinao ka modia any an-tranonao. Andenge vakitsika farandraky izy tanora ny marika 2:1 hoe mitsangana bedao ny fandrinao ka modia any an-tranonao. Amen. Ivavakisika. Jesosy malalo misaotra nampianatra anay hevitra izay teny ambaranay. Misaotra no hanome teny famelan-keloka ho anay ihany koa. Amen. Yes.
mbola iaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, misaotra anao izahay efa mbola omenao izao fotoana izao mba hamakiana sy handrenesana ny teninao. Koaritsay aminay tsirairay avy Tompo ny fanahina masina, mba hahaizanay mahatakatra sy mandray izay afatra tianao ambara aminay. Tendreo ny lelan'izay hamaky ny teninao sy ny mpanomponao izay izarany afatra avy aminao, mba tena hanambara izay asainao olazainy. Dia mba ome fifantohana ny vahoakanao, ka tsy hainao fa tsy ny feonao. Ilay teny izay teninao izay teny manam-pahefanany hanova ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Araka ny mahazatra eto amin'ny fitandremana isotry fitiavana, dia ny Baiboly diema no hamakiana ny teny isaky ny alahady farany amin'ny volana. Ho fampatsahivana ny antombavaka Jesosy Kristy sy ho mariky ny fiombonan'ny kristianina. Miaraka mamaky sy hiain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Deutéronomie toko 7 manomboka amin'ny andinin'ny 20 ka hatramin'ny 22. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fanompaminany izay sahilaza amin'ny anarako, zavatra tsy nasaiko nambarany, na izay miteny amin'ny anaran'Andriamanikafa dia atao maty izany mpaminany izany. Ianareo angamba nao anakapo hoe ahoana no ahafantaranay ny teny tsy nolazain'ny Tompo? Raha hoe miteny amin'ny anaran'ny Tompo ilay mpaminany, kanefa tsy mitranga na tsy tanteraka ny zavatra nolazainy, dia teny tsy nolazain'ny Tompo izany. Fa sasaina no nilazan'ny mpaminany izany, ka aoka tsy hampiontsina anareo izy. Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Marka toko 2 andiny 1 ka hatramin'ny 12. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo toko 4 andiny 12 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tavaverina tao Kafarnaoma indray Jesosy rehefa afaka andro vitsivitsy, ary reny olona fa hoe tao an-trano izy. Dia vory marobe ny olona ka tsy nisy toerana intsony na dia teny alohana varavarana aza. Ary Jesosy nanambara ny tenin'Andriamanitra taminy. Dia nisy olona tamy nitondra lehilahy malemy nolanjain'olona efada akeo amin'i Jesosy. Tsy afaka nanantona an' Jesosy ry zareo no ny ahabetsahan'ny vahoaka, ary dia nitafitrano tandrify izay nitoeran'i Jesosy no nanesorany. Ka rehefa voasokatra dia nampidina ny fandriana, nampiaran'ilay malemy. Hitan'i Jesosy ny finoany reto olona, ka hoy izy tamin'ilay malemy, voavela ny heloka ao anaka. Fa nisy nipetraka teo kosa ireo mpahay lalàna ka nieritreritra tao am-pony hoe nahoana no miteny toy izany ilay ity, manevatevan'Andriamanitra? Iza no mahavela heloka afa-tsy Andriamanitra irery ihany? Takatra Jesosy avy hatrany nieritreritra iretsy mpahay lalàna ka hoy izy taminy, nahoana ianareo no mieritreritra izany eo am-ponareo? Inona moa ny tsotsotra kokoa, ny milaza amin'ity malemy ity hoe voavela ny helokao, sa ny milaza aminy hoe mitsangana ka batao ny fandrinao ary mandehana? Aoka ho fantatrareo fa ny zanak'olona eto an-tany dia manam-pahefana hamela heloka. Dia hoy Jesosy tamin'ilay malemy, mandidy anao aho, mitsangana, batao ny fandrinao ka modia ny an-tranonao. Dia nitsangana ilay malemy ka nibata ny fandriny avy hatrany, ary lasa nandeha teo imason'ny olona rehetra. Dia talanjona avokoa izay rehetra teo ka nanome voninahitra an'Andriamanitra, sady vakivava hoe tsy mbola nahita zavatra toy izao na oviana isika. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, sady maranitra noho ny sabatra roa lela, ka maniteraka hatramin'ny fionany aina sy ny fanahy,
ary hatramin'ny fionan'ny famavany sy ny tsoka. Hainy tsaraina ny eritreritra mampisaina ny fony olona. Tsy misy zava-boahary miafina amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy miariary eo imasina, ary izy no hampamoaka antsika any amin'izay ataontsika. Amen. Ho aminareo indray ry havana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika ary ny fanahy masina dia mbola hampanakery ny teny ao anatintsika fiangonana. Mamaraparana ny loha hevitry ny perikôpa amin'ny volana Febroary isika dia ilay manao hoe ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Mitodika amintsika ny tompo araka ny Hebreo toko 4 andininy 12 sy ny 13. Hebreo toko 4 ny andininy 12 sy ny 13. Manao antsoavo ny amin'ny amalina ny antsom-pamonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy, ny mpanoratra mialokeliny izao andiny tsoratra masina izao. Anio raha mihaino ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo. Ilay tenin'Andriamanitra velona sy mahery, to tsy mampiontsina ny olona, to tsy mampiraika ny betsaka. Amafisin'ny mpanoratra, ny antso ilazany fa izany antso izany dia velona sy mahery. Manomboka ny vanim-potoanan'ny karemy isika ry havana. Ny karemy 40 andro mialohan'ny Pasika, fotoam-piomanana, fotoam-pandinihan-tena, fotoana anehoana ny fahavononana, hanohy ny lalan'ny azo fijaliana, anavaozana fanoloran-tena. Efa tena voavalitsika ve ny antsoavo manao hoe anio raha ihaino ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo. Fahefan'ny tenin'Andriamanitra, velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Ary ny faharoa, mikitikitika ny momba antsika rehetra ny tenin'Andriamanitra. Ny fahatelo dia mampiaona antsika amin'ny tompo ny tenin'Andriamanitra. Mampiaona antsika amin'ny tompo ny tenin'Andriamanitra. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Misy dikany manao hoe mandeha maika sy matanjaka ny tenin'Andriamanitra. Mandeha maika sy matanjaka ny tenin'Andriamanitra. Zay no azo ilazana azy koa.
maika ny filazantsara, mahery matanjaka ny filazantsara, ny tenin'Andriamanitra mandodona anao mba hibebaka, mba anatona ny tompo. Tsy teny maty fa velona ny tenin'Andriamanitra, mandeha ny tenin'Andriamanitra, mandeha maiky. Eto amin'ity zao tontolo zao ity ny tenin'Andriamanitra satria miantso ny olona ho vonjena. Izany tenin'Andriamanitra izany, miantso fanoloran-tena izany tenin'Andriamanitra izany. Anio raha miaino ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo, mandeha maika sy matanjaka, tsy miandry rampitso, maika anio. Dinjo ny fahaveloman'Andriamanitra ny teniny, dia tanany fahavelomany ary tena mariky ny fisiny eto amin'izao tontolo izao ny tenin'Andriamanitra. Betsaka ny teny efa nilaozany tantara, misy boky efa lany andro, tsy hitan'ny mpiarabelona ankehitriny intsony, fahendrena ara-pilôzofia. Ny tantara anontaniana hoe firy taona moa no zanatany Madagasikara? Tsy tadidy adiny zany tantara zany, fa ny tantara ny famonjena dia velona, mamakivaky ny taona mifandimby, iveloman'ny taranaka mifandimby, velona mahery ny tenin'Andriamanitra. Ry havana malala, efa henonao hoe zany tenin'Andriamanitra velona sy mahery zany, tonga maika manoloananao izy ankehitriny, tonga mahery, tsy hoe teny mahery mankarary, fa teny mahery mitory ny fitiavan'Andriamanitra, mitaonanao handiny tena sy hibebaka. Izay ilay karemy. Anio zany, fa tsy andry rahampitso ianao, maika ary mahery ny antson'Andriamanitra amintsika fiangonana. Tsy mivazivazy Andriamanitra, matotra Andriamanitra raha miteny, tsy misomonga Andriamanitra raha miresaka aminao. Aza miandriandry, velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Aoka anana fahefana aminao ny antson'Andriamanitra anio, ka anatony ianao, hibebaka ianao, dia andray famelan-keloka ianao. Ny faharoa, mikitikitika ny mombanao rehetra ny tenin'Andriamanitra. Mikitikitika mombanao rehetra ny tenin'Andriamanitra. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy: maranitra noho ny sabatra roa alelo, ka manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy, ny tonona sy ny tsoka, mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Mikitikitika ny mombanao rehetra ny tenin'Andriamanitra. Ny sabatra riavana tamin'ny vanim-potoana nanoratana ny soratra masina, indrindra ny atao amin'ny testameta vaovao, dia manodidina ny atsasa-metatra eo ny refiny, ary ny andanindray ihany, lelandray ihany no maranitra ny ilany dombo, ohatra ny antsy ampiasaintsika ny atokantrano. Fa eto ny filazan'ny mpanoratra, anoharany ny tenin'Andriamanitra toy ny sabatra, dia hoy izy maranitra noho ny sabatra roa alelo. Izany hoe andaniny maranitra, ankilany koa maranitra, tsy ohatra ny sabatra fampiasan'ny olona andavanandro na fampiasan'ny miaramila ndeha hiady. Rehefa mandalo izy zany, mamangy ny olona lay mandre, dia mikitikitika ny andaniny sy ny ankilany, tsy misy azo ialana. Aleo le lafiny tahak'izao ihany no jeren'ny tenin'Andriamanitra, no averako vakiny ny tenin'Andriamanitra, fa ny lafiny rehetra dia anana ny tenin'Andriamanitra anjara eo amin'ny fiainantsika. Mbola mety miodikodina ao amin'ny fiainantsika ny fitaka sy ny laingy, na dia Andriamanitra aza
ohatra ny anarantsika fitahana modimody manolo teny ianao nefa tsy manolo teny, modimody mibebaka ianao nefa tsy tena mibebaka, modimody tia an'Andriamanitra ianao nefa mbola tia Andriamanitra hafa ihany. N'Andriamanitra aza dia heverintsika fa azo fitahana tsia, mbola mitapisaka ny hoany ny fiatsaram-belatsia. Andriamanitra aza dia heverintsika mbola azo hitsarana velatsia. Maika moa ny olombelona. Ry havana malala, rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra isika dia miomana ho foaziny ny saitsika. Foaziny tenin'Andriamanitra ny saitsika, tia ny saitsika tsy ho tafandrimandry ny amin'izay zavatra tsy nentina ataontsika, ny amin'izay mbola ho tamin'iraiky tapisaka eo amin'ny fiainantsika. Rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra isika dia miomana ho kitiany izany tenin'Andriamanitra izany ny sainao, ny fonao, ho tefeny ny momba anao rehetra mba hahatonga anao ho vaovao. Rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra isika fiangonana dia tsy fiteniny hoe ny teo ihany ny verina amin'ny fiainako, tsisy fiovany ny fiainako, teo ihany ny verina. Fa nilazain'ny tenin'Andriamanitra dia mazava efa lasa ny zavatra taloha. Izany ny tenin'Andriamanitra ry havana. Rehefa avelanao hikitikitika ny momba anao rehetra izy dia tsisy hota hiverimberina, fa ny sainao lazaina dia ny hoe efa lasa ny zavatra taloha. Tenin'Andriamanitra mitondra anao amin'ny fiavaozana ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra mikitika anao hiavao ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra mikitikitika ny momba anao hiverina amin'ny laony miaraka an'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra. Izay ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy olona sary kitikitika zany mpivavaka. Io ny tenin'Andriamanitra meteza hiasan'ny tenin'Andriamanitra. Na hisabatra hamonona ny adama ela, lay sabatra hamonona ny karaza-pahotana rehetra ny tenin'Andriamanitra. Ny fahatelo, ny tenin'Andriamanitra dia mampiaona anao amin'Andriamanitra, mianjaanja ny mombanao eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra. Tsisy afaka hiala eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra izay norenesintsika isika. Hoy ny soratra masina, tsy hiverina foana any aminy ny teniny raha tsy efa nahavita izay nampanirahana azy. Ny mivavaka ry havana dia tsy mangataka amin'Andriamanitra ihany, fa miaino ny tenin'Andriamanitra koa. Ary ao anatin'izany dia miteny aminao Andriamanitra ny amin'ny mandra-piaona, ny ambola hifankahita isika. Rehefa nandreteny ianao soratra masina ny vakiana, toriteny na fampianarana, dia tadidio fa Andriamanitra milaza aminao hoe mandra-piaona, mbola hifankahita amin'ny fiafaran'izao tontolo izao, ao amin'ny fitsarana isika. Ary tokony modimody amin'izany isika. Aizaky misy teny toriana dia Andriamanitra miteny amiko hoe mandra-piaona ô, any amin'ny fitsarana. Aizaky misy teny toriana dia Andriamanitra miteny amiko hoe hifankahita aminao amin'izany teny izany aho. Tsy misy zany isika tonga teo amin'ny Fanompoam-Pivavahana ka hiteny hoe hirava samy marina na hisaraka tsisy maratra amin'Andriamanitra. Tsia, iombona amin'Andriamanitra aho, hiaona amin'Andriamanitra ny amin'ny teny izay nampandrenesiny aho. Misy fahefanan'ny teniny mampitodika amin'Andriamanitra lay mbola hitsara. Misy fahefanan'ny teniny mampiraikitra ny foko amin'Andriamanitra lay mbola hitsara. Ry havana malala, mandeha maika eo am-pototsofintsika ary mamakivaky ny aty fiainantsika manontolo Andriamanitra, manao mandra-piaona amintsika amin'ny alalan'ny teniny. Anio raha mihaino ny feony ianao, aza manamafy ny fonao. Amen.
mivavaka isika ry havako. Anio dia ny anio, anio tsy raha pitso, tsy amin'ny fotoana hafa, tsy amin'ny fotoana mbola tsy fantatra, fa tena anio ianao Andriamanitra no mandidy anay hibebaka. Anio ianao no manao antsoavy taminay, tamin'ny lalan'ny teninao izay teny velona sy mahery, ka mitona anay ho amin'izany fibebahana izany. Voazinao ny sainay, voazinao ny fonay, mikitika ny mombanay rehetra ny teninao, mba hanintsy ny lalanay, mba hiverenanay aminao, mba hatongavanay anatrika ny tavanao. Fantatray tokoa Andriamanitra fa tena tianay ianao, fantatray tokoa fa tsy misalasala ianao miantso anay, fantatray fa miala nenina aminay isan'andro ianao, ka manome ny teninao izay mampiona-nay mivantana aminao, ny teninao izay hifaneraseranao aminay, ka mitaona anay andovan'ny fiainana mandrakizay. Misaotra fa tamin'ity anio ity dia miantso anay ianao ho amin'ny fibebahana. Tamin'ity anio ity dia mikitika amin'ny fonay sy ny mombanay rehetra ny teninao. Tamin'ity anio ity dia tena miona ny vantana taminao izahay. Ilay nanala anay tao anatin'ny fiainan'ny fahotana, manintsy anay ao anatin'ny lalana hafa izay alehanay, fa mandidy anay hanapa-kevitra amin'ity anio ity, hiova lalana ao amin'ny fiainam-baovao izay miaraka aminao Andriamanitra. Ny fahefan'ny teninao no mampibebaka anay, ka anondrehanay ny lohanay mitondra ny fifonana tanteraka eo anatrehanao Andriamanitra. Mifony izahay fa mpanota, mifony izahay fa nanota, mifony izahay tamin'ny ratsy rehetra vitanay. Mianjaka eo anatrehanao loatra izahay Andriamanitra, tsy misy tsy fantatrao ny atsipirian'ny zavatra vitanay, na ny ao an-tsainay, na izay efa nataonay mihitsy, na ny mbola eritreretinay ho atao. Mamelanay, mamindrafo aminay. Ankehitriny izahay manantona anao amin'ny fo mibebaka, dia raiso fa ianao Andriamanitra ihany no antoka hanananay ny fiainana mandrakizay, azahoanay fiainam-piadanana ao amin'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Amin'ny tompo ry havana malala ny fibebahana izay nataonao mangina tao ambonao. Andriamanitra mamindra fony, Andriamanitra ivavahantsika ka mitsangana andray ny teny famelan-keloka izay atolotry ny tompo
ho antsika. Hoy ny Tompo, makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho no hanome anareo fitsarana. Aza matahotra minofo fotsiny andry izay mino zanaka no manana ny fiainana mandrakizay. Ambara riavana fa voavelany eloko areo no ny anarany masina. Aleluia. Amen. Izay voavela eloko ariavana samanambarany finoany tokoa eo anatrehan'ny Tompo. Andeha rahantsika mamaky ny fanekempinoana laharana fahaefatra ifandimby isika ao anatin'izany. Manambarany finoantsika an Jesosy Kristy isika dia araky ny teny nataon'i Jaona mpanao batisa hoe sy araky ny teny nataon'i Andria hoe sy araky ny teny nataon'i Natanaela hoe sy araky ny teny nataon'i Samaritana hoe sy araky ny teny nataon'i Petera hoe ary araky ny teny nataon'i Tomasy hoe Tompo sy Andriamanitro. Amen.
Andesika riavana iombona amin'izao vavaka fangatahana izao ivavakisika. Velona sy mahery tokoa ny teninao Tompo ka mitaona anay ho amin'ny fibebahana ary indrindra mampiona anay aminao. Ankehitriny tokoa dia maminay indrindra ny fiainanay Tompo raha anjakanao. Fantatray fa tsinotsinona ihany ny fiazakazahanay raha tsy eo ianao miaraka aminay. Mitoera Tompo ao amin'ny ankonana tsirairay avy izay miatrika ady sarotra. Ankonana tsirairay avy eo amin'ny fiainany manontolo mety misy aminay reto Tompo miatrika aretina, mety misy aminay reto manam-pahavalo, mety misy aminay reto izay ao anatin'ny olana saribahana. Nefa ny enao Andriamanitra efa ato anatinay dia inonay fa miara-mamahanay, miara-mamakivaky amin'ny fiainan'ny mpanomponao, amin'ny fiainan-drehetra ihany koa, mampandresy ao anatin'ny fotoana sarotra. Tsaronay hatrany ny mivavaka ho amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, izay fiangonanao ary manana an Jesosy Kristy ho lohany. Ao ny filoha Hirako Andriamasoamy izay nomenao andraikitra masina. Arovy izy Tompo, ataovy miariary eo maso ny tananao mitantana azy, izy sy ny ankonany. Ny mpiara-miasa rehetra, ny kristiana rehetra, ataovy mahatoky, ataovy mahatory ny filazantsaranao, ary ataovy babo sy mahababo olona ao amin'ny Jesosy Kristy. Izao fitandremana misy anay izao dia ombao ny fitarianao hatrany, ka tsy homenatra ny hovavolombelonao tokoa izahay amin'ny asa rehetra, amin'ny fitombona, amin'ny finoana, indrindra amin'ny fitombona, amin'ny fitiavana. Ny mpitandrina isireo ankohonany omeo fifaliana tena izy ao aminao Jesosy Kristy. Ny birao mpiangonana omeo ny fiadanana tena izy ao aminao Jesosy Kristy. Ny sampana sy ny fikambanana rehetra omeo ny firaisam-po tena izy ao aminao Jesosy Kristy. Ny kristiana rehetra omeo ny fitiavana tena izy lavitry ny fiatsaram-belatsy ao aminao Jesosy Kristy. Ao ny firenena ireo mpitondra amin'ny andraikiny avy izay nomenao andraikitra masina izy ireny Tompo, dia amarino amin'ny teninao hoe aza matahotra fa momba azy ireny ianao ary amonjy azy ireny ihany koa. Ataovy marina amin'ny firenenay Tompo ny teninao. Farananay ny vavakay amin'ny vavaka nampianarin Jesosy Kristy anay manao hoe rainay eo izay ny an-danitra, ho masinana eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay ny izana sahaza ho anay ary mamelana eloko ay tahaka ny amelana izay meloka taminao. Aza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sinery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny fahatokiana ho tanteraka aminareo ny Tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana amasina anareo samy ho tanteraka, aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Oh
ho an'Andriamanitra irery ihany eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.